Ankalazaina amin'ny herinandro ambony io kosa ny fetin'ny Eropa manana hetsika samihafa karakaraina amin'izany ny delegasion'ny vondrona Eropeanina eto amintsika entina hanamariana izany fotoan-dehibe izany. Niona tamin'ny mpanao gazety ary nitondra fanazavana ihany koa mahakasika ireo fandaharam-potoana sy ny endriky ny seho samihafa entina hanamariana izany ny lehiben'ny maso-ivon'ny vondrona Eropeanina miasa Simona eto Madagasikara. Mankalaza ny faha 15 taona ny fanambaran'ny Robert Schuman ny 9 Mei 1990 ny vondrona Eropeanina amin'ity taona ity. Fanambaran'ny ministry raharaham-bahiny frantsay tamin'ny izany andro izany izay dingana lehibe eo amin'ny tantara nananganana ny vondrona Eropeanina. Lasa andron'ny Eropa nanomboka io taona io ny faha 7 ny volana Mei. Hoentina manamarika izany dia hetsika maro lafo no karakarain'ny vondrona Eropeanina eto Madagasikara raha ny fanamariana izay noentiny lehiben'ny maso-ivon'ny vondrona Eropeanina eto amintsika Andriamatoa Antonio Sanchez Benedito Gaspar nandritra ny fionana tamin'ny mpanao gazety androany. Izy ny famelabelaran-kevitra mikasika ny fifandraisana eo amin'ny vondrona Eropeanina sy Madagasikara izay ho tanterahana ny faha 9 ny volana Mei eny amin'ny anjerimanontolo. Ny faha 7 ny volana Mei dia izy ny hetsika ara-toe-karena fankalazana ny fetin'ny Eropa amin'ny alalan'ny mozika no ho tanterahana ao amin'ny IFM Manalakely. Ny faha 9 ny volana Mei dia izy ny fionana manodidina ny tontolo ara-toe-karena eto Madagasikara izay ho tanterahana eny amin'ny trano fandraisam-bahiny Carlton. Ny faha 7 ny volana Mei dia natokana ho an'ireo fikambanana sy fikambanana fiarahamonimpirenena izay tohanan'ny vondrona Eropeanina sy ireo firenena mpikambana ao aminy. Raha nanontaniana mikasika ny fionam-be eny Ivato mikasika ny fampihavana-pirenena ny lehiben'ny maso-ivon'ny vondrona Eropeanina dia nilaza fa zava-dehibe ny fisian'ny fampihavana-pirenena mba hisian'ny fahatoniana eto amin'ny firenena sy hiantoka ny fanamafisan'orina ny resaka demokrasia. Nosoritany ihany koa anefa fa zava-dehibe ny fandraisana anjaran'ny rehetra ao anatin'izany.